Nodimandry tamin'ny alatsinainy 17 ny volana Jolay 2024 lasa teo rehefa nampindramin'Andriamanitra ny fianakaviana sy ny firenena ary ny fiangonana nandritra ny 7 taona ny mpanompony Léon Rafelmanana. Malahelo isika noho izao fahalasanana izao ary mahatsiaro kamboty sy tanam-polo manoloana ny zava-mitranga. Nefa ilay Tompo Andriamantsika dia mahita antsika ary azontsika antsoina sy mamaly antsika manoloana izao fahoriana izao. Koa natao izao fanompoam-pivavahana izao araka ny fankatahan'ny fianakaviana satria voalohany tsy afaka nanao izao tamin'ny fotoana noho ny toe-javatra tsy azo anoharana tany an-tanindrazana ary koa noho ny fianakaviana marobe aty ampitan-dranomasina indrindra ireo zanany mianadahy ka neveran'ny fianakaviana fa mety kokoa raha avy aty Tolozy no anatanterahana izany. Natao koa izao mba ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra tany nanomezany antsika any Léon Rafelmanana sy ho fampaherezana ny fianakaviana manontolo ka andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra. Ary farany natao izao fahatsiarovana azy mba tsy hanadonoina ireo tolotra tsara sy lova napetra no antsika havana taranaka sakaiza izay nilaozany. Aoka hiara-mitsangana isika. Ampitomboina mandrakariva ho anareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy antsika. Amen. Ny salamo 720 no iarantsika mamaky izao. Salamo 720. Jehova ny mpiandry ahy, tsy hananjava mahory aho. Mampandry ahy amin'ny ay maitso izy, mitondra ahy eo amoron'ny rano fialan-tsasatra izy, mamelombelona ny fanahiko izy, mitarika amin'ny lalan'ny fahamarinana noho ny anarany izy. Eny, na dia mandeha mamaky ny lohasaliko ny fahafatesana azaho, dia tsy hatahotra ny loza aho, fa ianao no amiko. Ny tsorakazonao sy ny tehinao, ireo no mahafatahotra ahy. Mamelatra latabatra eo ny loka eo mason'ny fahavaloko ianao, manositra diloilo ny lohako ianao, ny kapokako feno dia feno. Eny tokoa, fahasoavana sy famindram-po no anaraka amin'ny andro rehetra iainako, dia toetra ohatran'ny Jehova andro lava aho. Hira 720 sy 700 ny andininy voalohany sy faharoa. 720 sy 700 andininy voalohany sy faharoa. Ninunina itranga Jesu nanilalitra umanga Jesu na umaluka makina Jesu te ufenu fifalina Jesu ni futona te andalo Jesu kasih api malu Jesu kami urina wapuku Jesu lefitiava na winuku Jesu tatereku nyantula sa Jesu tanitsiki tanilatra Jesu lefiananai mampaheri Jesu nunambomba sinijeri Jesu ni futura di andalo Jesu kasih api malu Jesu kami urina wapuku Jesu lefitiava na winuku Jesu. Ivavaka isika. Ry Tompo rain'ny famindram-po manatona anao zahay. Tsy miafina aminao fa manjombona ny tarenay ary feno alahelo ny fonay
noho izao fisarana an-tany ateraky ny fahalasana ny havana izao. Manoloana ny alahelo, ny fanontaniana maro miserana ao an-tsaina, ary ny aiany amin'ny ankehitriny sy ny hoavy, dia omeo anay Tompo ny finoana sy ny fanantenana, izay hany azony mijoro sy miorina tsara, ka dia hampamirapirato ao amin'ny fonay ny fahazavan'ny ny tavanao. Manatrehanay amin'ny herin'ny teninao, mba ahazonay mandray ny fampiononana feno sady maritra mandrakizay, mba tsy niherin'ny fahafatesana izay mandrava ny fiombonana sy ny fanantenana no ibanao am-posy ny saina, fa niherin'ny fitiavanao kosa izay mahery noho ny fahafatesana sy niherin'ny teninao izay manazava ny ao anaty manontolo. Ankehitriny ary, aza vao mifanahinao zahay andraisana ny teninao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay. Amen. Petraka isika ry havana. Miaraka mamaky sy hen'ny teny soratra masina isika izay hita ao amin'ny Salamo 110, 12 sy ny 15 ka hatramin'ny 15. Avy eo tohizantsika ao amin'ny Salamo 17. Amin'ny anaran'i Jesosy. Izao ilazan'i Jehova hoe: fialovako sy batery fiarovana ho ahy izy, ary Andriamanitro izay itokiko. Tsy atahotra ny horohoro no ny alina ianao, na ny zana-tsipika manidina no ny andro. Na ny arety mandringana mandeha amin'ny maizina, na ny fandringanana mandripaka amin'ny mitatao vovonana. Na dia isy arivo aza lavo eo anilanao sy iray alina eo ankavananao, dia tsy hiatra aminao izany. Hijery maso fotsiny ianao, ka ho hitanao ny hamalinan'ny ratsy fanahy. Satria hoy ianao: Jehova, ianao no ariko, sady nataonao ho fonenanao ny avo indrindra. Dia tsy hisy loza anjohanao, na aretina nakaiky ny lainao, fa izy andidiny anjeliny aminao, mba hiaro anao eny amin'izay rehetra alehanao. Eny an-tanany no hitondran'ireo anao, fandrao ho tafitohina amin'ny vato ny tongotrao. Ny liona masika sy ny vipera ho diavinao, ny liona tanora sy ny menarana no ho hitsahinao. Satria izao ny iraiketan'ny fitiavana, dia hamonjy azy aho, hanandratra azy ho any amin'ny avo aho, satria mahalala ny anarako izy. Hiantso ahy izy, dia hamaly azy aho. Ho eo aminy aho raha ory izy, hamonjy sy hanome voninahitra azy aho. Je vous invite à lire le psaume 27 au nom de Jésus. De David, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'est levée contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent, s'offrirai des sacrifices dans sa tente, au son de la trompette, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. L'Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face, je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas. Dieu, dit mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. L'Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture, à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi, de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Amen. Zao dia ara-mitsangana isika hanambara ny fanekemponoana apostolika. Mino an'Andriamanitra ray tsy tompanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika, izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina, nateraky Maria Virjiny,
nijalina nanapaka Ponty Pilato, nombona tamin'ny azo fijaliana, matika nalevina, nidina tany amin'ny fiainatsita, nitsangana tamin'ny andro fahatelo, niakatra ao any an-danitra, mipetraka eo ankavan'Andriamanitra raitsotoa. Avy any ny havia ny tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, fiangonana masina manerana izao tontolo izao, ny fiombonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Ataontsika mialoha ny toriana ny tenin'Andriamanitra, ny hira fa 200 ny andininy voalohany. 200 andininy voalohany. Mamini fuku riteso, ni pamunzena zavitana, ni adisuku na velana, pena fakau mandakiza, Yesu malalo pamunzesu, ni dunia itu rasuana, belokanu, bulukana misasitaka. Ny tenin'Andriamanitra izay akantsika fampaherezana sy fampiorenana amin'ny finoana, indrindra amin'izao fotoan-tsarotra lalovantsika izao, dia izay nofidin'ny fianakaviana, ary hitantsika raha teo amin'ny fampandrenesana, dia ny hoe ny tompony miteny, iantso ahy izy dia amaly azy aho, ho eo aminy aho raha ory izy, amonjy sy anome voninahitra azy aho. Salamo 1:5. Tsara ny manamarika fa ny fianakaviana no nifidy ny hira sy ny vakiteny izay norenesitsika androany ary nanorenana izao fanimpom-pivavahana izao. Ny Andriamanitsika ry havana dia Andriamanitra mihaino ny olony mandrakariva. Andriamanitra mihaino ny olony mandrakariva ny Andriamanitsika. Raha niantson'ny Mosesy tany tendrombohitra Horeba ny tompo, dia hoy izy, efa reko ny fitarainan'ny oloko izay any Egipta, koa efa hidina aho hamonjy azy. Eksodosy 7:7-9. Andriamanitra mihaino ny fitarainan'ny olony, Andriamanitra mihaino vavaka, mihaino ny teny sandratry ny olony, ary mamaly ny vavaka ataon'ny olona izay matoky azy Andriamanitra. Ity tenin'ny tompo ity, dia tsy teny nivoaka tahaka izao fotsiny, fa teny navaliny, nasetriny, ny teny sy ny toe-po anaty, izay nasehon'ny olona mino azy, ka nosoratan'ny mpanao salamo etoana. Hoy ny andininy 2: izaho ilaza amin'i Jehova hoe, fialofako sy batery fiarovana ho ahy izy, ary Andriamanitro izay itokiko. Teny fanambarana, finoana izany. Fanekempinoana no nisoratan'ny mpanoratra eto, fialofako sy batery fiarovana ho ahy izy, ary Andriamanitra izay itokiko. Izany fanambaram-pinoana izany ry havana, dia tsy teny izay nasaina ny tononina, na natosiky ny fanarana fombafomba mpivavahana fotsiny, fa teny ninina, volontaire ho isika, teny natosiky ny feno finoana sy feno fiankinana marina amin'Andriamanitra. Tsy fanao mahazatra na fanarahana ny ataon'ny sasany, fa teny ny loka avy ao anaty votom-pinoana. Ka dia novalin'ny tompo izy hoe, satria hoy ianao, Jehova, ianao no ariko, dia hoy kosa aho. Dia manomboka eto ireo teny fikasana na promesa maro
zay omeny ny tompo. Ilay Andriamanitra tsy mijery araka ny miseho na ny ity ivelany fotsiny, fa Andriamanitra mamantatra ny fo sy ny vo, mahay manavaka ny tena izy sy ny saritsariny, dia miaino ny teny ambarana sady mamantatra ny ao anaty izay miteny dia ny fo zany. Hitan'Andriamanitra fa tena vokatry ny fo izay matoky azy ny teny izay nambara eto, tsy fombafomba-pitenenana, fa fanekemponoana ny loka avy amin'ny fo mino, ka dia novaliany amin'ny teny fampanantenana. Ary fantatsika fa ao amin'ny soratra masina ny atao hoe mino an'Andriamanitra dia tia azy amin'ny fo rehetra, ny saina rehetra, ny fanahy manontolo ary ny hery manontolo. Satria izany no iraketan'ny fitiavany, hoy ny tompo, dia hamonjy azy aho. Ananatra azy ho any amin'ny avo aho, satria mahalala ny anarako izy. 4:14. Natao hoe mahalala ao amin'ny Baiboly dia miraiki-po, mifamatotraina, manana firaisana dia firaisam-pitiavana zany. Satria izany ny antefan'ny fitiavany, hamonjy azy aho. Hamonjy azy aho satria tia izy, satria raiki-pity amiko izy, satria mino ny anarako izy. Andriamanitra mihaino ny olony Andriamanitra dia ny olony izay tena tia azy tokoa, ny olony izay mitoky amin'ny marina tokoa, ary dia tonga mitsehana ny olona mitarina sy miantso azy izy, indrindra amin'ny fotoana matery azy. Iantso ahy izy dia hamaly azy aho, ho eo aminy aho raha ory izy. Mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahorian'Andriamanitra, zany no lazan'ny Koraita azy ao amin'ny Salamo 9:7. Mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana. Ry havana, tsy maty antoka na miala maina ny olona izay mitoky amin'Andriamanitra, ny olona izay mametraka ny fiainany eo amin'Andriamanitra. Ary izany no andeha ampitantsika amin'ny valiteny sy izay asetrin'Andriamanitra izay miantso azy. Fiadanana no asetrin'Andriamanitra ny fitokisan'ny olona aminy. Fiadanana no asetrin'Andriamanitra ny fitokisan'ny olona aminy. Hoy ny Salamo 7:20 ny vakitsika teo ary ny fidin'ny fianakaviana. Jehova ny fahazavako sy famonjena, iza no atahorako. Jehova ny fiarovana mafy ho an'ny aiko, iza no angovitako. Zany finoana sy fahatokina izany no naniriny fanahy an'i Davida eto ka nahatonga azy nanoratra ity salamo ity. Ary nona koa fa izany fanahy izany nanindry an'i Paoly ka nasahiny nanambara ao amin'ny Romanina 5 hoe raha Andriamanitra ny momba antsika, iza no atohitra antsika, zay tsy niaro no zanany lahy fa natolo ny hamonjy antsika rehetra izy. Romanina 5:1-3:2. Tian'Andriamanitra tahaka ny zanany sika, ndeha ho lazaina hoe tiany mihoatra noho ny zanany lahy tokana azy sika, satria nafoiny ho antsika ny zanany. Nefa fantatsika fa raha nafoiny ho antsika ny zanany lahy tokana dia tsy voately ny fahafatesany izy akory fa nandresy. Ary ho antsika koa, ho antsika izany fandresena izany. Ohatry ny nafoy Jesosy, kanjo no do fandresena ny fahafoizan-tenany. Kristy mpandresy no inontsika sy arantsika. Koa eto amin'izao tontolo izao isika milololanitra ka tsy maintsy ilaina, manditany ka tsy maintsy solafaka, nefa isika indrindra no itenenan'ny tompo hoe aty amin'izao tontolo izao no ahitana reo fahoriana, nefa matoki zao efa naharesy izao tontolo izao. Jaona 2:7. Dia ho indrindra Paoly manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika. Romanina 5:7. Hoy Davida eto amin'ity salamo 7:20 ity, na dia misy antokony mitoby ady amiko azy,
tsy atahotra ny foko, na dia misy ady miatra amiko aza dia atoky ihany aho. 7. Ry havana, tsy teny foana la literatiora izany ambaran'i Davida zany, fa tena tao am-pony satria ny ainany sy ny velomany tamin'ny fanatrehan'Andriamanitra, nalona ny ady rehetra izay tsy maintsy natrehany. Olona niatrikady manko Davida. Hatrany amin'ny fahatanorany, fony izy mbola mpiandriondry, dia nifanehatra tamin'ny bibidia, ny liona sy ny bera na ny orsa ho isika izy, ka dia niaro ny ondriny na resy. Ary fantatsika nampalazan'i Davida fa raha nandeha anatitra sakafo an'ny rahalahiny tany anady izy, dia nifanandrina tamin'ilay Filistina goavambe atao hoe Goliata, ka dia nahafaty azy tamin'ny anaran'i Jehova. Zany ny tenin'ambarany, amin'ny anaran'i Jehova. Ary rehefa nosorana mpanjaka izy, dia afaka niaro ny ainy manoloan'ireo nanenjika sy ny fofony ainy, tahaka ny Saoly ohatra. Ary niady sy naharesy ireo fahavalo ny fanandrina tamin'ny fireneny Israely rehetra, dia ny manodidina azy, resy ny avokoa. Zany fiainana niaraka tamin'Andriamanitra zany, izay nandresen'ny fahavalony rehetra, na tonga ny Davida ilobava hoe, efa famonjenay ianao, efa famonjenay ianao, aza manarina mahafoy ahy ry Andriamanitro ny famonjenay. 7. Tsy very maina ny fekinana amin'Andriamanitra. Tsy avelan'Andriamanitra angay ny olona mitoky amin'ny marina, fa omeny ny sahaza, omeny fanomezana sarobidy indrindra azy, le katsahiny zao tontolo izao fatratra nefa tsy azony, satria Andriamanitra irery ihany ny manana azy sy afaka manome azy. Dia ny fahasambarana anaty zany, ny fahatoniana anaty na ny serenité, izay antsoiny ny soratra masina koa hoe fiadanana na fahasambarana. Omen'Andriamanitra fiadanana ny olona mitoky aminy, anika tsy mikora raika, mipanika, na matahotra sy mamoy fo manoloana ny fahoriana sy ny loza. Ny fahafatesana anie ka tsy fahavalo mory. Iza ny olona tsy matahotra fahafatesana? Mety misy ihany tsy matahotra ny ho faty, fa ny fahafatesana ambaran'ny soratra masina dia ny fahaverezana mandrakizay. Ary manoloana izany Andriamanitra dia manome toky antsika fa tsy hafoiny isika, tsy avelany ho rery isika, tehiriziny amin'ny fitiavana isika, omeny fiadanana isika. Inona no saraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra amin'ny Kristy? Fahafatesana ve sa loza? Tsia, hoy Paoly Apôstôly. Tsy maty antoka, tsy miala maina ny olona mitoky amin'ny Tompo, satria izaho ny raiketan'ny fitiavany dia hamonjy azy aho. Anandratra azo any amin'ny avo aho satria mahalala ny anarako izy. Iantso ahy izy dia hamaly azy aho, ho eo aminy aho raha ory izy hamonjy sy hanome voninahitra azy aho. Amin'ny fotoanany fahoriana, amin'ny fotoanany fisarana amin'ny havana tahaka izao, indrindrindrindra nge ao anatin'ny toe-javatra na circonstance izay miseho, dia matetika ny saina ny lasa lavitra. Matetika isika miady saina tsy mahita tory azo, manoloana ireo fanontaniana marobe miporisika. Nahoana? Nahoana? Tahaka izay mba, raha mba izao na izay mantsy, sy ny sisa sy ny sisa. Ao anatin'izany adi-tsaino zany, ny tenin'Andriamanitra dia avy mitsena antsika. Hoy Paoly Apôstôly amin'ny Filipianina 4:4, aza manahy na inona na inona, faoka ny fivavahana sy ny fifonana mba amin'ny fisaorana, noentinareo manambara ny fangatanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Ary ny fiadanan'Andriamanitra izay manoatra noho ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Raha lazaina amin'ny fomba hafa, apetrao amin'ny Tompo ny fitokisanao, ary ny fiadanan'Andriamanitra hiaro ny fo sy ny sainao kosa. Fatatsika fa raha vao nitsangana tamin'ny maty ny Tompo, na resin'ny fahafatesana, dia intelo izy niseho tamin'ny mpianatra,
Ary intelo izy nyteny taminy hoe fiadanana ho anareo. Fiadanana ho anareo. Fiadanana ateraky ny fandresena ny fahafatesana. Ary raha manomana ny mpianatra ao amin'ny fahafatesana izy, dia nampionina azy tamin'ny fampanantenana ny anomezana ny fiadanana. Fiadanana no velako anareo izy. Ny fiadanako nomeko anareo. Tsy tahaka ny fanomeny zao tontolo izao ny fanomeko anareo. Aza malahelo na matahotra ny fonareo. Jaona 4:7. Aza malahelo ny fiadanako nomeko anareo. Ny fiadanan'Andriamanitra ny mampitony ny saina. Satria mahazo toky fa na inona amin'izao fiainana izao tsy misy mahasaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Romanina 5:7-7. Satria hoy ianao, Jehova, ianao no ariko, sady nataonao fonenanao ny avo indrindra, dia tsisy loza anjoanao. Ny fahafatesana dia loza. Fa ny tena loza dia tsy ny fahafatesan'ny vatana. Fandalovana ny eto ry havana. Tsisy velona mandrakizay eto zany. Fa ny tena loza dia ny tsy mahita ny fiadanana eto amin'ity tany fandalovana ity. Tsy mahita ny fiadanana eto amin'ity tany pahoriana ity, ary ny tsy mandova ny fiainana mandrakizay raha miala eto. Zany ny loza. Tsisy loza anjoanao. Satria fiadanana natolotr'Andriamanitra antsika eto amin'ity fiainana, eto amin'ity zao tontolo izao feno fahoriana ity. Tsisy loza anjoanao satria fiainana mandrakizay no men'Andriamanitra antsika. Ary eo amin'i Jesosy Kristy maty, nefa nitsangana tamin'ny maty no andraisana izany. Ny fitiavan'Andriamanitra mampandresy izao tontolo izao ka mandroaka ny tahotra. Miaro ny fo ho amin'ny fahatokina sy ny fiankinana feno aminy. Ny fiadanan'Andriamanitra hiaro ny fonareo, aza malahelo na matahotra. Raha nampionina ny firenen'Israely tamin'ny alalan'ny Isaiah-paminany ny tompo dia hoy izy, aza matahotra ianao, fa momba anao aho. Aza mierikerika foana, fa zano Andriamanitra aho, mampahery anao aho sady mamonjy anao, eny mitantana anao amin'ny tanana kavanan'ny fahamarinako aho. Isaia 47:7. Fiadanana no velako anareo ny tompo, ny fiadanako no meko anareo. Dia ny fiadanan'Andriamanitra izay manohitra lolo ny fahalalana rehetra, miaro ny fo, tsy atahotra, tsy tebiteby, tsy hanary fanantenana, ary miaro ny saina, tsy vezivezy foana na ho sahirana. Ny fiadanan'Andriamanitra izay tsy haintsika takarina amin'ny saintsika na ny fahaizantsika dia ampy ho antoka mampitoetra antsika ao anatin'ny fahasambarany mino. Matoky fa eo am-pelatanan'Andriamanitra ny fiainana, eo am-pelatanany ny ankehitriny, ary eo am-pelatanany koa ny ho avy. Manasitra sy mampionina ny fo Andriamanitra, ary mampahery sy mampitony ny saina. Iantso ahy izy dia hamaly azy aho. Tsy antsony very hevitra na antsony mamoy fo zany, fa antsony mino sy matoky, antsony mitady ny tavan'Andriamanitra. Ary moa tsy zany nambara tamin'ny alalan'ny Jeremia-paminany, hoy ny tompo, antsoy aho dia ho valiko ianao ka ampisehoko zavatra lehibe sarim-patarina izay tsy fantatrao. Jeremia 7:7. Mety ho isan'ireo zava-dehibe sarim-patarina ireo ity fiadanana ambary eto ity. Antsoy aho dia ho valiko ianao. Miantso azy sika. Ary zany no anton'izao fotoam-pivavahana zao, ary mbola hiantso azy hatrany, hiantso azy foana. Tsy tanterahantsika amin'izao fotoam-pivavahana zao fotsiny, zany fiantsoana azy zany, fa ataontsika isan'andro. Ninonina miseho, ninonina midona, ninonina mampanahy, ninonina mampatahotra. Antsoy aho ny tompo, dia ho valiko
ianareo. Dia hitady ahy ianareo, dia ho hitanareo aho rakatsainareo amin'ny fonareo rehetra. Jeremia 7:7. Eto amin'izao tontolo izao no misy antsika ary havana. Ary hoy ny Tompo, aty amin'izao tontolo izao no hitanareo fahoriana. Zaho efa naharesy izao tontolo izao. Tany-pahoriana, tany fandalovana, tany nikorontana, tany tsy maharitra ity izao tontolo izao misy antsika ity. Nefa matokio ny Tompo, mitokia amiko. Zaho efa naharesy izao tontolo izao. Zany indrindra koa no nanosika an'i Davida. Iteny taonjato maro talohan'izao hoe Jehova no mpiandry ahy, tsy hanan-java mahory aho. Io Andriamanitra io no niteny tamin'ny mpanao salamo, ary koa niteny tamin'ny fianakaviana. Natonga azy fidy izao teksta izao. Ho eo aminy aho raha ory izy, hamonjy sy hanome voninahitra azy aho. Ho an'ny lasa, ho an'ny ankehitriny, ho an'ny rampitso, antsoy aho ny Tompo, dia anaterako sy ampitoerako fiadanana ianareo. Ary ho an'ny hoavy, ho an'ny mandrakizay, hanome voninahitra azy aho, hoy ny Tompo. Hanome azy ny fahasambarany mino sy izay mitoky aminy aho. Hanome azy ny fiadanana, maritra mandrakizay aho, araka ny fanambaran'ny Apokalipsy rahateo manao hoe sambatra ny maty dia izay maty ao amin'ny Tompo. Ahoana no ahafahana miteny fa sambatra ny maty? Tsy misy afa-tsy ao amin'ny Tompo ihany no ahazoana miteny sy mandray izany teny zany. Sambatra. Sambatra ny maty ao amin'ny Tompo. Ary ny maty ao amin'ny Tompo ihany no mahazo zany fahasambarana izany. Engane, zany fahamarinana izany, ampionona antsika amin'ny fampiononana maharitra mandrakizay. Fampionona ho an'ny ankehitriny, ary fampiononana koa ho amin'ny mandrakizay. Miantoka fiadanana ety ambony tany, ary miantoka fiainana ho an'ny mandrakizay, ho an'izay mitoky amin'ny Andriamanitra. Tsy maty antoka, na mangay ay izay mametraka ny fiainana amin'Andriamanitra, satria miain'ny olona izy, manoa anazy manoloana ny fahoriana izy. Iantso ahy izy dia amaly azy aho, ho eo aminy aho raha ory izy, hamonjy sy hanome voninahitra azy aho. Ho tanteraka amintsika ane izany teny fikasana tsara sady sarobidy izany. Amen. Mbola iara-mivavaka isika. Rainay izay any an-danitro, amin'ny finoana sy ny fanantenana ny fitsanganany tena amin'ny maty no anatonana ianao. Inonay tokoa fa na dia maizina aza ny andronay, dia mbola mirapiratra eo aminay ny fahazavan'ny tavanao. Zany Tompo ny tokonay sy fanantenanay. Fantatray manko fa tianay ianao. Ka na dia ory azy zay, dia mbola faly eo aminao. Mitoera ty anatinay Tompo, ary omeo anay ny fiadananao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, fananganana ny maty sy fiainana, no angatanay izany. Dia tianay nanakambana ny vavakay, amin'ilay vavaka nampianariny anay manao hoe, rainay izay any an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Meo anay an'io izay anina sahaza ao anay, ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Ary aza mitondra anay ho amin'ny fakapana, fa manafanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Dia mbola ataontsika ny hira fa 2:7, ny andininy voalohany sy fahaefatra. 2:7, ny andininy voalohany sy fahaefatra.
Bonjour à toutes et à tous. À bien des égards, la vie est plus imaginative que la fiction. Et lorsque ça arrive, ce sont des moments qui restent gravés en nous éternellement. Mon frère et moi, nous pensons que vous nous rejoignez à cette phrase pour essayer de résumer les moments passés avec papa. Chacun d'entre nous a certainement partagé avec lui des souvenirs, des anecdotes ou encore des moments de riches émotions. Il était notre papa, mais aussi notre héros, notre inspiration. Il nous a forgés avec ses valeurs et sa culture immense dont nous en sommes fiers. Pour vous, il était à la fois Faralain, le petit dernier de la fratrie, ou bien le tonton Léon qui, en toutes circonstances, a essayé à sa façon d'être présent pour sa famille, et aussi Dafa, le tonton cool, sympa et bienveillant. Et enfin, l'ami à l'écoute, le copain complice et toujours partant. Un bon vivant qui aimait partager sa joie de vivre. Par ces mots, nous tenons à vous dire un grand merci et vous témoigner notre reconnaissance pour vos soutiens et vos prières pour nous accompagner dans cette douleur, malgré les distances. Nous tenons aussi à remercier particulièrement ceux qui sont à Madagascar, qui se sont toujours occupés de papa, de leur mieux, durant tous ces moments difficiles. Et surtout, ils n'ont pas ménagé leurs efforts malgré le contexte actuel. Pour finir, nous tenons aussi à vous rappeler que nous sommes fiers d'appartenir à cette grande famille car, entre autres, et surtout dans ces moments difficiles, la valeur de la famille inculquée par Pépé et Mémé perdurera à jamais dans notre esprit. Papa repose en paix maintenant et que ses souvenirs vous accompagneront à jamais. Que Dieu vous bénisse et nous vous embrassons très fort. Merci. Mbola hivavaka isika. Tompo misaotra anao zay no zao fotoana omenao anay izao. Nahafahanay nahatsiaro ny havanay Léon Raphaël Manana. Ary nahafahanay nametraka eo aminao ny fahatsiarovana azy mba ho tehirizinao amponay amin'ny finoana sy ny fanantenana ary ny fitiavana zany. Misaotra tamin'ny nanomezanao azy ho mpiray tapo, ho vady, ho ray, ho havana sy namana ka nandraisanay taminy fanehoam-pitiavana, fahatsaram-po, fiarovana ary fanampiana maro samihafa zay tsy takatra itononona. Mangataka aminao zay ny hitahinao anay rehetra zay mahatsiaro kamboty sy mahatsapa fahabangana lehibe manoloana izao fahalasanana izao. Omeo anay finoana velona. Aizanay hikatsaka ny fiadananao dia le fiadanana zay miantoka fiononana feno sady maharitra mandrakizay. Omeo anay ny fanantenana tsy azozongozonina ka tsy fikitra afa-tsy aminao zay hany mahay miantoka ny eto sy ny mandrakizay izay. Omeo anay ny fitiavana, hitiavanay ianao amin'ny fo sy ny saina sy tena ary ny fanahy manontolo ary aizanay mifankaty amin'ny fitiavana tsy mety levona. Omeo ny fianakaviana ny andray ny teninao sy fikitra aminao lay mahefa ny zavatra rehetra ka ny fiadananao zay manotrano ny fahalalana rehetra ne hiaro ny fony sy ny heviny ao amin'ny Kristy Jesosy lay maty nefa nitsangana tamin'ny maty ka manome azy fiainana be dehibe sady maharitra. Dia amin'ny anarany sy amin'ny alalany dia raina ny voninahitra ao Ray, Zanaka ary Fanahy Masina. Amen. Ry mpiray finoana rehetra, mbola ampitombona ho anareo mandrakarivana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Zanany noho ny herin'ny fanahy masina. Amin'ny anaran'izy Menada, Valérie Stéry sy ny vady aman-janany avy, ny taranaky Raphaël Manana sy Razana Malala ary ny fianakaviana manontolo no andrasanay fitenenana sy hitondranay teny fisaorana sy fankasitrahana ho anareo
manaraka zao fanompofivavahana fisorona an'Andriamanitra zao sy fampahirezana koa fianakaviany Léon Rafelmanana. Am'izao ora manjombona lalovan'ny fianakaviany zao no namoizana ny ray be, Anada, Rahala, Dadafara. Manoloana ny fanatrehanareo zao fanompofivavahany zao atao amin'ny alalan'ny aina manjero noho ny antony fahamehana sy ny elanelan-tany. Ary koa ny fitrotroanareo ambavaka anay dia mampita ny teny fohy, vokatry ny fo ny fianakaviana manontolo. Isorona ilay tompo-pahary nanome anay azy niaraka ny riari, ny zara faliana teo anivon'ny fianakaviana, izay nitondra fiadana-tsaina sy niteraka fiadana-po ho anay. Ny tompony nanome, izy no naka, isorona anezy avy amin'ny anarany. Aina misaraka ve moa tsy alahelo, saingy manaiky ny fandaharany zahay ka mionona. Mino ny fahamarinan'ny tenin'i Kristy zahay ka mankatoa azy. Eny na mangidy azy sy mavesatra amin'ny fahoriana, dia nanome tokony tompo ka nanao hoe makanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fantatra sy mavesatra entana, fa za anome anareo ny fitsarana. Misaotra azy zay no zany rehetra zany, fa tena mpamonjy mora azo indrindra izy amin'izao fahoriana zao. Mararaka zany dia hoy ny fitenenana hoe nisaotra fisandratana ary tsimoka ny tsiaro ny soniny izay noraisina. Matsiaro izay fianakaviana ka mitodika amin'ny ray aman-dreny Ampanahy eto amin'ny fiangonana protestanta malagasy aty Andafy, Tafitolozy. Ny mpitandrina Élisée Andremiandra izay nanatotosany asa fanompoana. Misaotra indrindra tompoko, fa manana ray aman-dreny tokoa zahay manana anao, mankahery sy mitondra ambavaka anay. Andriamanitra tompon'ny asane amaly fitianao, ary androzaka be dia be ny fitahiny ho anao sy ny ankonanao. Makasitraka indrindra tompoko. Isorona toraka zany koa ianareo rehetra nandray anjara tamin'ny fandavorariany zao fanompoviavahany zao, ny FLO, ny BRAO sy ny komity eto amin'ny FP Matolozy, ary tsy adino ireo vondronasa, serasera sy ny ekipan'ny culte 2.0 nanomana namolavola ary nandrindra zao fotoana zao. Andriamanitra ane androzaka amin'ny fitahiny mananamby ampo anareo. Izy amafihery mandrakariva afahanareo miatrika ny andraikitra rehetra sahaninareo voninahitry ny anarany ihany. Andraisanareo ihany koa ny valim-pity efa nampanantenainy manao hoe tsara zany ry mpanompo tsara sady mahatoky. Efa nahatoky tamin'ny kely ianao ka ho tendreko mpanapaka ny be. Midira amin'ny fivalian'ny tompo. Misaotra anareo tompoko. Ho toin'izany dia mampita ny fisaorana, eram-po sy eran-tsaina ho anareo vahoaka an'Andriamanitra, ny havana, ny namana sy tapaka, na ny any-tanindrazana, na ny ety ampitan-dranomasina, manaraka zao fotoana zao ary mitrotro ambavaka anay. Miamaivana tompoko ny fahoriana, misinda ny alahelo, matsapa ny fianakaviana fa tsy nitondry irery zao voiny zao, fa eo nareo nanatanteraka ny afatry ny tompo manao hoe miara ory amin'izay ory ary mifampitondra azy mavesatra. Andriamanitra ilay tompon'ny fahamenonany amen'ny fahasoavany ny androm-piainanareo. Makasitraka indrindra tompoko. Ny fandevenana moa dia efa notanterahana tamin'ny 12 Jolay 2024 tany amin'ny fahasampianakaviana ao Amboditsiry, natrehan'ireo havana akaiky any an-tanindrazana. Mamerina trano ny fiaratsiny ho an'ireo izay tsatrantso noho ny fahatapoana, noho ny fahasairanana ary ny fahafenonon-dranomasy be loatra. Makasitraka indrindra tompoko, ho tahin'Andriamanitra sika menakavy. Ny fianakaviana dia nanolotra fararakitra, ko mialohany amaranana izao fotoana izao amin'ny alalan'ny tsodrano sy ny fanirahana, dia ara-mitsangana isika anao ny hira fa 4 amin'ny 700
ny andininy voalohany 4 andininy voalohany. Milanitra tsara tokoa zay fonenana mandrakiza tany bea sambaranako ao isika iaona indray mifale miobily ao isika miaona indray mifale ao isika miaona indray. Dia raisonitsodrano izay tononona amin'ny anaran'ny tompontsika. Ary ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra, hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny Kristy Jesosy, fa mahatoky ilay ny antsoanareo, izy no hahatanteraka izany amin'izay mahatoky azy. Amen. Voninahitra ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Mandehana amin'ny fiadanana ka manompo ny tompo. Isaorana ny Andriamanitra.